arainao miala finainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alafinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala finainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alafinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala finainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alafinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasana mpamalalana no ianona amintsika amin'izao fotoanano izao. Dia falindray ny tenako miarabanao tonga soa eto indray tratran'izao andro anio izao ary tonga miaraka aminay atao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay raha anao amin'ny fandarana Andramoka izaho ny akiradio ary ny mpikambana anatin'ny groupe izay maharesy dia manonana fiadanana tompo amintsika mianakavy dia tahiny tompo tratra soatsika rehetrarehetra dia tahiny tompo raha androany fa tonga miaraka aminay dia teteny aminao hoe tsika sendrasendra koa no nahatongavanao eto fa tena resy lahatra ry havana fa tena misy raha ilany tompo anao ary anisan'ny invité spécial tonga eto mihitsy ianao androany invité an Jesosy. Alleluia. Ka raha eto ihany ianao dia aza veladala fotsiny izao fotoana izao fa tsy ny olona rehetra ny afaka hita tenin'Andriamanitra alohan'ny atory. Raha iso fahasoavanao anao izany hoe atory dia mbola afaka maheno feon'ny fanahy masina, afaka mihaino ny tenin'Andriamanitra. Hiara-matory amin'ny tenin'Andriamanitra ianao androany ary arivo amin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Dia tahiny tompo dia maharetatra amin'ny farany. Tahiny tompo tsika rehetrarehetra izay efa-paketo. Raha nampavintsika Erikaraka moa niditra voalohany, itsika moa izay miditra voalohany dia mianatsodrano mahafinaritra be. Alleluia. Ity ny tenin'Andriamanitra menanao androany raha nampavirika miaraka misitraka an'izy ity nareo any Koweït, Arabia Saodita, any Chine, Madagasikara ary any Oman. Alleluia. Misalama faha-efatra amin'ny 20, andininy fahadimy hatramin'ny fahafito. Salama efatra amin'ny 20, andininy fahadimy hatramin'ny fahafito izay mivaky teo izao amin'ny lalana Jesosy manao hoe sambatra izay olona manan-kery avy aminao ao amponin'ny lalana ary raha mandeha mamaky ny loha sahabaka izy dia ataony misy loharano izany ary ny lohaorana manaro-pitahiana azy. Miampy hery eny am-pandehanana izy sady miseho anatrehana Andriamanitra amin'ny ziona izy rehetra.
Halleloia. Mainona iampireny am-pandehanana ane ianao ary zay toerana lehanao dia asian'Andriamanitra loha rano. Halleloia. Ary ny loha orana anaro-pitahinana ny fiainanao ranabavy Erikaraka. Mamaky loha sabaka zany karakaina sy maina zany ary mampatahotra sy feno-loza. Fa manaraka anao eny amin'ny toerana io misy loha rano eny misy vorana eny ianao miampireny am-pandehanana fa soavan'Andriamanitra ny ovanao Erikaraka zay nitsodrany Erikaraka. Côte d'Ivoire, Arabie Saoudite narakaraka azy tao Samina camarade Jesosy France Sondolan Jesosy Koweït Eliana Miarnena France Angèle Pagès France Nambiny Tsomakrina Koweït Razana So Sylvie Arabie Saoudite Miriam Andriamalala Madagascar Miriam Andriamalala Madagascar Marie-Jo États-Unis Itody Raonso France Kadaka France Rodine Marie Koweït Tina Rakotoarzaka France Marie-Jo États-Unis Ginara Andriana Solo Chine Aingo Irina Rodriguez Arabie Saoudite Felana Rakoto France Jesosy Mpandresy Madagascar Aingo Irina Andriana Solo France Asany Apostole Madagascar Artisanat de Madagascar France Tozy Jesosy mandrakizay Allemagne Itody Raonso France Côte d'Ivoire efa nyteneniko teo Rahatalina Marie Charline Madagascar Côte d'Ivoire Belgique Welgina SK Koweït Côte d'Ivoire Arabie Saoudite Nasela AMG France Erikaraka Tsisisorana Tahin Jesosy Partel Madagascar Sandolan Jesosy Koweït tonga so daholo tsika mianakavy mareta hatramin'ny farany daholo fa mahafinaritra mahita anareo vao miditra eo fa mahafinaritra koa ny fanao veloma aminareo avy eo mbola samy eo daholo zay ny faniriny ko dia mareta hatramin'ny farany milona zavatra rehetra aloha daholo tsika hivavaka metraka ny fotoantsika eo am-pilatanan'Andriamanitra ka andao ampandrosotsika na nabavintsika Angèle Pagès eto France izy nitorotsika anaty vavaka fanomboana anao fitenenana nareo Vavy Pagès. Ry tompo tsara indrindra izay ny an-danitro misaotra betsaka anao izay Jesosy ny amin'ny fotoana androany indray izay ahafahanay Jesosy io mandray ny teninao mideranao ary mandray afatra avy aminao mandray fanasitranana ary mandray iro tompo malala amin'izao fotoana izao Jesosy dia apetraka manontolo eo ambanin'ny tana mahirinao Jesosy ny fotoana rehetra tompo malala misaotra anao izay eo an'izay rehetra tonga mandre ary mandre izao afatra izao Jesosy io mba tena hitondra ainao anay Jesosy ny teninao ho fanasitrananao an'izay marary Jesosy ny amin'ny teninao ary ianao mihitsy nampatanjaka ny lohalika malemy ary ampahery ny tanana amin'ny ravoravo ianao Jesosy malala dia isaorana ianao be dia be tompo satria fantatray fa androany ianao dia mananafatra ho anay indray ary matoka Jesosy malala fa ny fitaovana rehetra Jesosy io entina hampandianana izany teninao izany dia efa ianao ny aro izany tsy ho tapatapaka ary ny teny izay ho ambara ny mpanomponao Jesosy io na koroa ireo na pasteur mamela peratra na izay mitondra ny teninao dia tena ianao mihitsy Jesosy io nanombo an'izany Jesosy amin'ny herinao mahagaga misaotra anao izay Jesosy satria fantatray fa Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao dia mihevitra isan'andro Jesosy malala ny aminay tsiraray avy izay tonga eto tompo fa tsy tahaka ny idiranay teto ny voanay teto fa samy nandray izay rehetra sahaza ho anay izay Jesosy dia mankasitraka be dia be anao Jesosy ny amin'ny fitahinao feno izay hampanarahana anay tsiraray avy Jesosy io ary matoka Jesosy fa nisambatan'olona ny isan-kanakaviana tsiraray avy izay tokantranony any dia efa manomboka mamanga ny fanahy-masonao mahery ary efa manomboka amin'ny tany tsiraray avy Jesosy io dia isorana ianao Jesosy fa hamoky izay mangetahetanao ianao Jesosy amin'izao fotoana izao dia ianao mihitsy Jesosy io nijery tsipirian'ny fiainanay tsirairay avy mangetahetanao fa tsisy hiala maina na dia iray akory aza tompo misaotra betsaka ary amin'ny anaranao rery any Jesosy nasony mangataka izany vavaka izany mankasitraka tompo amen. Halleluia mankasitraka indrindra anao raha Vavy Pagès tamin'ny asan'Andriamanitra dia vavaka izay nentinao Andriamanitra manakaiky fahasoavana any amaly fity dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Halleluia dia mahereza be foana amin'ny asan'ny tompo. Ny tompo
Mampionina France, Nianamainso Italie, Androandry France, Nambintso Macrine Koweït, Rosemine France, tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra fahasoavan'Andriamanitra ne eo amintsika rehetra ry havana. Tonga soa daholo dia manasa anao hiditra ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra, hiditra ao anatin'ny fandarantsika androany tsika eno toriteny rahantsika miranabavitsika Rodina any Koweït. Mialohan'izay tsika eno hira, halleloia. Atolotra-pitiavana be atsika mianakavy ty hira ity. Dia teteny aminao aho hoe mahereza fa ianao io hafa mihitsy ianao. Tsy ohatry ny olona any amin'izao tontolo izao ianao fa tena hafa mihitsy ianao ary hafa mihitsy ny tahian'Andriamanitra sy ny tanan'Andriamanitra anao. Anatin'ity hira ity nareo afaka mandefa fijona vavolombelona, inona ny fahasoavan'Andriamanitra izay nataony taminareo. Fa izaho aloha ny teny voalohany tamin'ny sabata ry havana malala dia ny fadihanina. Rehefa tao anaty fadihanina dia nisy zavatra vitsivitsy nentiko teo anatrehan'Andriamanitra. Nisy olona nentiko ambavaka, misy olona nentiko ambavaka, dia misy zavatra koa amin'ny tenako manokana nentiko ambavaka. Anisan'ny anankiray tamin'ny nentiko ambavaka, rehefa vita ny fadihanina tamin'ny sabata, omaly dia efa mivalian'Andriamanitra. Ilay zavatra nangatahako izany tao anatin'ny fadihanina, azoko omaly, halleloia. Ary mbola nyty tamin'ity androany ity, dia tena faly aho. Izay aloha ny voalohany. Fa ny manakaraka an'izany dia izao, araka ty hira ity mihitsy hafa mihitsy ianao fa tsy tahaka an'izao tontolo izao androany ry havana. Ny zavatra mahavariana sady nahafinaritra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako. Misy toerana anankiray izay angarangeza be amina tena amina rivorivo metatra tora-dro be dia be mihitsy za tsy teny hoe ray hekitara fa mety tsy ampy ray hekitara fa tena ngeza sady mpiasa manjatonjatony ao amin'izany toerana. Io toerana io dia toerana fitahirizana entana izay ana société anisan'ny ngeza be anankiroa mpanao akanjo eto Frantsa. Ao no stokena ireo akanjo ireo ary feno zava-tsarobidy ao anatiny io, feno zavatra lafo vidy moa izany. Ary toerana saropady satria io toerana io dia ny entana izay tonga ao dia mbola io izany zone sodoanina mifilaza azy, izany hoe mbola tsy entana mbola tsy voalodoanina izany ny ao entana ambenana izany mbola ambenana izany ny entanao, mbola tsy azoazo eo alelaina fotsiny ary tsy ny olona rehetra ny tafiditra ao. Dia pakao amin'ny toerana io rehefa nakao amin'ny toerana io dia za moa rehefa tonga ao miditra ao dia mitondra camion satria misy entana ho alaina matoa miditra ao. Dia misy camion maromaro hafa koa, maro be ny camion tonga maka entanao andeha eraka izao eraky Europa rehetrarehetra. Dia rehefa tonga tao ry havana dia misy entana tokony alaiko tao, carton maromaro. Ary rehefa tonga ao ianao dia sady maka an'ireo entan'ireo no misy document manao, misy cahier fenonao sy ny avonao dia misy taratasy ihany koa tsy maintsy sy ny avonao. Dia rehefa teo amin'ny namenda ny entana tao anatin'ny camion ireo olona mpiasa amin'ny toerana io, misy olona anankiray izay mpanao an'izay. Dia tampotampoka tena aneny ny sirène na alarme ny incendie. Tonga dia feno olona tonga dia mikorotana ny hazakazaka mivoaka. Izay izany eo anatin'ny toerana io izany ohatran'ny aty andafy rehetra. Vao maneno ny alarme na incendie dia apetraka ny zavatra rehetra dia mivoaka eny an-tokotany. Efa misy toerana natokana hivoriana hivoaka eny an-tokotany. Ny dikan'izany miara-maneno tamin'ilay alarme manomboka midy daholo ny ao angamba, manomboka midy na tsikelikely midy daholo ilay varavara satria dikan'izany vao misy an'io alarme io dia efa ao anatin'ny programme mihitsy, ao anatin'ny fomba fiasa mihitsy tonga dia tsisy entana mihetsika intsony, tonga dia tsisy camion mivoaka intsony, tonga dia tsisy entana mihetsikatsika intsony. Voana neny ilay izy dia izy mantsy an'ilay efa manao exercice zareo. Misy inona aingana izy fa tena misy alarme izy, misy alerte izy fa tao aingana. Ratsy izany ianao tsy lasa eto tafajanona eto izy. Dia ohatran'ny tsy teo amin'izay nampidirana aingana be an'ireo tao anaty camion. Ny anavany nisy olona mpiasa hafa ary ny tena mahavariana za mahita fity betsaka ny camionneur teo fa zako no ifanotofan-jareo ampidirana aingana neta. Zareo ampiditra za mihazakazaka makery amin'ilay fanaovana enregistrement izany.
nanao sinisy nan'olona meny teny sady ny azakazaka ko misinya le taratasy sosiny avy na le varavarana efa manao le varavarambe le tara le varavarana vy be le midy reny manomboka midina tsy kelikely a midina tsy kelikely efa tena niondrika ohatr' zao a sy avana sisa nandeha mivoaka izy sady vitako zininy rehetrarehetra tafiditra ny anina raha vao midy varavarana vy io dia tsy misokatra tsony daholo koa mibarera ivoana ny toerana izy rehefa toerana ngeza be amina hektara zay le izy ndikazany tafajanonao azy zany tafajanonao daholo ohatry ny olona rehetrarehetra ny olona rehetra efa mivoaka etery amin'ny efa olona tsy olona mivoaka ery amin'le toerana fivorian'ny ny olona rehefa misy incendie zako ravana tena niondrika ohatr'izao mivoaka le varavarana le varavaram-by velomiko ny tomobila tonga dia lasa ravana le camion anankiroa zany samy nandeha nitsoaka tonga teo amin'ny anjarako mbola vo le barrière mbola nisy ambona courant le barrière ary vao lasa dia nidy le barrière dia tafajana le ny camion rehetra moa zany to efa nijanona teo daholo ny chauffeur to dia efa niinvité teo ndala makely daholo fa tsisy mihatsika tsony tao anatin'ny olona firy zany be dia be misy roumain misy marokana misy misy avy any Europa tandrefanany ny camionneur rehetrarehetra zao tsisy tafavoaka za rery ny tafavoaka misy aloha nidiny barrière tafavoaka ny iverany avao sofla kely alleluia tena avao sofla kely niverifiako ny taratasy rehetra ara-dalàna tolo hoe taratasy ara-dalàna tsisy adino tsisy entana adino tsisy taratasy adino lasa nandeha teo nataoko veloma kopakopahako tanana ny olona rehetrarehetra lasa nivoaka vitany ny arery za rery ny lasa vita ara-dalàna ny journéako tsisy problème ohatrany tsisy ny olona rehetra mbola mitsaiko zay farany tsy fantatro koa izy le incendie inona le izy ahoana raha-pitra vao fantatra hoe inona le may inona ny tsilety fa ny zavatra fantatro efa tena le varavaram-by ito ino sisiako ohatr'izao dia tafavoaka fa raha vao tsy tafahito zao dia tsy maintsy mivoaka ery amin'ny varavarana ivoahan'ny olona rehetra dia miara-mivory amin'ny olona ery tsy mahazo mivoaka dia tsy haiko hoe tamin'ny firy vao tafavoaka tao tonga amin'ny pompier sy ny tsy fantatra tsy haiko izay mbola zavatra ataon'izareo fa ny zavatra fantatro dia izao zaho Jesosy tena arovanao mainka anao fandarany olona io izy Jesosy fa avoay aingany io olona firy niarana fanampy tampoka ry havana malala tena tao anatin'le varavarana le nidy ohatry ny tsaroko ry havana zany hoe Jesosy ohatr'izao zany zany varavarana samby fiara dia ohatr'izao koa zany any arinany Jesosy zany varavarany lanitra zany hoe tena zara fa tafiditra io fa hidy io mampangory vitsika fa dia voninahitra an'Andriamanitra fa dia tafavoaka za rery tafavoaka mahafinaritra mahavariana hoe olona firifiry amanjatony za rery ny tafavoaka tao ary tena efa tena ohatr'ny tena fotoana farany efa tsy omby ny alavako tsona le varavarana fa le misisika ohatr'izao mivoaka tsy midy kory ny tomobila dia mavelomiko ny tomobila dia lasa tonga ery amin'ny barrière mbola ny voafaraparany ny barrière ny voako vao nidy ny barrière dia zako ny tafavoaka dia nidy dia nijanona teo le camion tao aorianako camion tafavoaka ho an'Andriamanitra ny voninahitra za tena teneniko anareo tsy zavatra kely zany amiko fa za tena mahita sy matoky ary tena faly fa avahan'Andriamanitra ry havana amin'ny mpanompony avahan'Andriamanitra ary zay koa ny anaovantsika ny tirity androany anjaranao zao manoratra inona nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao alleluia ndao metsika voninahitra Andriamanitra atolotra ampitiavana be antsika tete hafa mihitsy ianao dia courage hafa mihitsy ianao Malayan si Maang Kusang Mapanagkarena ni Mar
Fitahina komento mpanonga kalina tsy manapeno saka mafatizanykane ilovena ihany sakany malelo tsy mandro sa mafanakarena limba saka tsy manana nakerakory azo sa manana ny zavatra fitahina aumento mpanonga fitahina tsy misy Kaganana mzoto kulizo zamsa Afamita nawa Afamita nawa Afamita nawa Kaganana mzoto kulizo zamsa Afamita nawa Sakizanane Nukizalatanana Jesus Kristi mesmo cara noka Nakataitana Manana memanta maelitik Manana nzabadeheta Alaina na ina adekeyanaw Nakatirestanya nawa Afamita nawa Afamita nawa Kaganana mzoto kulizo zamsa Afamita nawa Afamita nawa Afamita nawa Kaganana mzoto kulizo zamsa Afamita nawa Voltando, chama ele anaty mandei mamaky sa anaty sakafo nanzo etsy atao tanindrozy satria ianao afamitanao Kaganana mzoto kulizo zamsa Afamita nawa Afamita nawa Afamita nawa Kaganana mzoto kulizo zamsa Afamita nawa Halleluja marina zany afa-mihitsy ho ahy ianao tsy mba tahaka an'izao tontolo izao izy le hira fa afa-mihitsy ianao amen mino an'izany fa ianao mba tena raiso mihitsy zany fa ianao afa mihitsy ianao afa koa nitondran'Andriamanitra anao afa nitantanan'Andriamanitra anao afa nitiavan'Andriamanitra anao halleloja ny tompontsika rehetra izy tody raha hono sy hoe voninahitry n'Andriamanitra iray fa nomeny fahasalamana sy fitahina halleloja arabaina hitody raha hono soa da hitompo Thierry Benja France ozy izy $100 hoe nisorako an'Andriamanitra fa very nipoketra ny zanaky ny patron anao izy ary misy vola be ao tamin'ny fetinjareo tatia dimanche satria fetinjareo taty dimanche nijery ena nitoerana rehetra fa tsy hita mihitsy niavaka apahitao azy any Jesosy nivavaka hoe apahitao azy any Jesosy fa tenay Jesosy fa hita tsara le vola tsapako anao Jesosy zany zay hoa le izy no ianao de hita somatsara le izy halleloja ozy rozy mihina voninahitry n'Andriamanitra misaotra an' Jesosy fa nomeny herim-pahasalamana zavatsoa ary zavatsoa lehibe ny fitiavany halleloja tsara Jesosy halleloja ozy izy rodinina voninahitry n'Andriamanitra fa nafinahitra ny tontolo andro niany mbola tsy de ny nafy loatra ny azako na de maro fa iny de lasa zareo de afaka manaraka fandarina tsara sady nomeny fotoana koa de raina Jesosy sady misy zavatra vaovao nomeny Jesosy zaho halleloja amen sotra rodinina raina Jesosy malala izy soa meva fa vita somatsara ny la journée ny asa
nahazo fahasalamana tsara. Alleluia, amen, tsara Jesosy. In Jesosy Marie Hortensine Koet Fabulous Angandapa Koet Marina Tiana Canada. Halleluia, fa mihitsy ianao e. Halleluia. Kekerandrena solota in Jesosy. Halleluia. Ny tontolo andro kondrona izy tojo io arivo io zany jery an'ilay voasary makirana namboleko tao tokotaninay dia efa somary nanana falahina kely any hoe mety maty izy satria efa teo amin'ny 3 herinandro teo za tsy niasa tamin'ny nosy hafa dia sanisy nanondraka le izy sady izay misy zezika likida fangaro randralita zay tokony hanondrana azy isan-kerinandro dia za montsy teo dia tsisy nanao koa zay dia faly be zany fokona hita azy teo satria na dia tsisy nikarakara dia naniry be izy dia efa namelana be sady efa nisy voany kely be dia be fa voasary makirana teo izy aho hoe Jesosy ianao no nikarakara voasary makirana keliko. Halleluia. Tondratondrahan Jesosy tao ny voasary makirana ry tojo tsara Jesosy. Moa izy lina hoe aleha misaotran'Andriamanitra be fa mba nisy voninkazo zay tena mba niriko fa lafo ny vidiny saika ny vidika any le izy fa sapa-kevitra fa nisalasala be. Androany raha netsena dia gaka be nahita azy nirantiranty be teo amin'ny fidirana nidina be mihitsy ny vidiny fa tsy mandeha ho le mpivarotra. Alleluia. Fa areto Jesosy nomenao fa misaotra indrindra voninahitra mahazo rery any tsara Jesosy. Ilay vita amin'ny fiainantsika Jesosy na tsika nomeny vola na netana ny atao midina ny fria dia lasantsika foana tsara Jesosy. Alleluia. Alleluia. Misaotra ny Jesosy fa mbola nandratra zao vavaka fiambenan'izao no ny fitantanany fitantanany Jesosy. Alleluia. Ozy izy iamo ozy izy Aingonina Rodriguez dia naina Jesosy ny tantana sy ny bimbina ny zanako raha nandeha ho maly alina ho any Majunga dia tonga somatsara androany tsisy olana. Misaotra ny Jesosy. Alleluia, amen. Alleluia zany. Misaotra n'Andriamanitra tantan'Andriamanitra ny diany zanakao Rodriguez ko Daniela. Alleluia. Misaotra n'Andriamanitra fa nafinaritra ny tontolo andro sady mbola velon'aina somatsara sady tonga somatsara an-trano izay menakafy dia voninahitra n'Andriamanitra rery any. Alleluia, amen. Azy izy ko Daniela mankasitraka. Misaotra betsaka an Jesosy tamin'ny nanasitrana androany hoy izy rantany Marisalina fa niala ny fanentenako rehetra. Alleluia, tsara Jesosy. Isaotra n'Andriamanitra fa mbola nomeny aina fahasalamana ary navitany ampahan'ny zavatra tokony nataoko. Alleluia. Misaotra marina tiana. Misaotra an Jesosy fa nomeny fahasalamana sy hery be foana navita amin'ny fikarakarana maro izy raha nampaviaina elena miaro ny aina. Tompo raha Noursolga Koet. Alleluia. Alleluia. Misaotra n'Andriamanitra lehibe fa dia vita somatsara ny asa aman-draharaha rehetra androany izy nampaviliana tafody-soa ato an-trano izay mianaka. Alleluia, amen. Misaotra ny Jehovah Andriamanitra nomeny tombon'andro anaty fahasalamana tontolo andro. Misaotra n'Andriamanitra koa fantatanao pastera riva io navita ny asako rehetra koa tsy nisy olana hoy izy raha nampaviaja. Misaotra indrindra raha nampaviaja. Andriamanitra manankirepasoavana hamaly fitia anao hatrany hatrany. Halleluia. Zay daholo. Misaotra nareo nanaika amin'ny voninahitra n'Andriamanitra. Zaho tokony sy mifa nisandratra teto tokoa Andriamanitra. Halleluia. Ary tendao mbola mentsika voninahitra na izy anatin'ny toroteny dia eny toroteny ary tsika irahana amin'ny ranabavitsika Rodine Marie any Koet. Ranabavy Rodine nitondrasika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany. Dia raisoarany Baiboly dia eny toroteny tsika dia aoriana ny toroteny ranabavy Rodine dia miverina eto indray ny tenako tahaka mahazatra mamelabelatra ny toroteny. Menofinaritra daholo ary tsika Rodine anao ny fitenenana. Alleluia. Mbola faly miarahaba pastera mianakavy ny tena fa mizao amin'izao ary faly koa miarahaba ho antsika tsirairay avy manaraka izao fandaharana vavaka fiambinana izao. Fifaliana ho anaha ny hizara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika tsirairay avy amin'izao an'izao. Dia soafy ny bibolinao ny tenin'Andriamanitra izay entintsika hita androany hitantsika any amin'ny tantara faharoa toko fahafito andiny fahefatra ambin'ny folo katrany fahaeniny ambin'ny folo. Tantara faharoa toko fahafito andiny fahefatra ambin'ny folo katrany fahaeniny ambin'ny folo. Raha miarana hita dia mivakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry ry rahavavy Ramadahy dia milaza hoe ny valom-bavaka nataony Solomona. Alleluia. Dia resintsika amin'ny andininy fahefatra ambin'ny folo.
raha ny olo izay natsoka amin'ny anarako ho havy hanitry tena ka hivavaka sy hitady ny tavaka ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hihaina any an-danitra ka hamela ny helina ary ny hanasitrana ny taniny ary izao dia hihiritra ny masoko ary ny sofiky hihainy ny vavaka izay atao amin'ity fitoerana ity fa efa ny fidiko sy ny masinika ity trano ity mba hitoerany anarako mandrakizay ary ny masoko sy ny foko ao mandrakariva. Aleluia. Tena tsara tokoa izany tenin'Andriamanitra zany ranadasy rahavavy izay tena efa henitsika matetika ity teny ity hoe teny izay efa vakitsika matetika nefa Andriamanitra eto mbola manampita izy amintsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao satria mandalo zavatra maro samihafa atsika amin'izao fotoana izao indrindra fanarantsika dian'Andriamanitra maro ny fitsapona mahatonga eo amintsika maro ny fizahan toetra tonga eo amintsika fa kanefa eto Andriamanitra dia miteny amintsika hoe raha ny oloka izay antsoka amin'ny anarako izy zovo maholy nantsony tamin'ny anarany zany za senary raha vavy sy ranata nantson'Andriamanitra za nantson'Andriamanitra ianao dia inona nantsovan'Andriamanitra atsika handehanao ny sitrapony satria eto izy milaza hoe avy hanetry tena izy mila fanetreny tena atsika izay nantson'Andriamanitra mila mandeha amin'izany fanetreny tena izany ndraindray mandalo zavatra sarotra atsika andeha hanao asan'Andriamanitra dia ndraindray atsika mandalo fianan-tsatotra tena betsaka tokoa ny zavatra manakatsakana atsika fa kanefa mila amin'ny fanetreny tena zay ny hanarantsika dian'Andriamanitra hanaovantsika sitrapon'Andriamanitra nanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra io Solomona io rehefa ny ran'Andriamanitra nanavitany izy satria ny reiny Davida noho ny raha nandehanao zany mpitano zany kanefa tsy niten'Andriamanitra izy andehanao zany fa zanakao no hanao zany izy Andriamanitra dia nitanterahany Solomona izany ry rahavavy sy ranata dia eo izy dia rehefa nanatanteraka zany dia niainy vavaka izay natao Solomona Andriamanitra izay nanihoany voninahiny tena nanihoany voninahiny tokoa ilay vavaka izay natao Solomona eto atsika mila magnano fanetreny tena koa tahaka natao Solomona izay nanao tranon'i Jehova izany ankehitriny moa iny moa zavatra izay tokony hataontsika dia fanetreny tena zany dia tena manitry tena ndraindray dia tena katerena tokoa atsika andeha hanao asan'Andriamanitra tena katerena tokoa atsika andeha hanao zany fanarahana dian'Andriamanitra misy sakantsakany kanefa atsika magnino dia ito miteny hoe na dia ho katerena azy atsika na dia ho satsaka azy ny lalana izay alehantsika dia ino fiziny hivavaka sy hitady ny tavika fizy ary hiala amin'iny raha tsy fanao ndraindray ho atsika moa misy zavatra zay ratsy zay fanao atsika ndraiky atsika kivy atsika hivavaka na handohalika azy atsika malainy dia ito entiko hidiva volombelogno amintsika ity vavaka ty rehefa tena nandalo zavatra sarotra za tato toerana misy zahaty miasa tena betsaka ny asa zay nataoko efa dezera inaira matory rehefa tonga eo amin'ny toerana zay atoriako dia efa matory rehefa tonga amin'ny tany atoriako dia manino efa tsy mahatsapa andeha handohalika hivavaka za tamin'izany fotoana zany dia izy zavatra nataoko rehefa tonga tenin'Andriamanitra tamiko hoe tamin'ny sabata anankiray dia niteny pastera hoe raha misy efikiziny sakantsakana eo aminareo efikiziny misy efikiziny zavatra zay ohatrany hoe mampanahirana zany dia entintsika mibavaka androany tena nandalo sakantsakana tokoa ary rahavavy malala tena nandalo viana kamo za hivavaka dia tsapako amin'izay rahavavy malala rehefa tonga tamiko ilay vavaka rehefa tonga tamiko ilay feon'i Jehova dia izy zavatra nataoko miala amin'iny akamoana tena nataoko ataon-tsaina hoe fa na dia reraka ny vatako na dia reraka ny saiko tsy maintsy mivavaka amin'ny foko tena amin'ny fanetrentena mandohaly tena anaten'Andriamanitra satria ny fotorotoro sy mangorakoroka tsy mbo atany Andriamanitra tsinotsinony mila mandohalika atsika mivavaka atsika manapetraka ny tenatsika eo anaten'Andriamanitra dia ahita tava avy amin'ny Jehova zany itsika tsirairay avy ary hiaino atsika any an-dany
Andriamanitra izy rehefa mivavaka atsika. Andrendray misy zavatra ratsy fataontsika tany taloha, dia rehefa tonga ao amin'ny Jesosy Kristy fanantsony itsika dia iny zavatra tokony ataontsika matoa manitry tegna manao asan'Andriamanitra dia mila manana fahadiovampo atsika satria izay madio ampo izy ny tenin'Andriamanitra dia izay madio ampo izy dia hahitan'Andriamanitra raha tsy manana fahadiovampo izany tsy hitan'Andriamanitra atsika tsy hieno atsika tokoa izany Andriamanitra izany. Ary afaka Andriamanitra hamela heloka atsika ry ravavy malala. Taloha zaho dia nanana zany ratsy fanao zany, manana fahatezerana tezitezitra lava ohatrany hoe fomba tetalao hoe magnendrikendriky amin'ny ray aman-dreny regny amin'ny zoky amin'izany tegna lasa magnendrikendriky regny zavatra fataoko tetaloha nefa tsy sitrika Andriamanitra izy regny. Rehefa mampianatra atsika isan'andro Andriamanitra dia hiala amin'regny ratsy fanao regny. Iny zavatra ratsy fanao na tetaloha dia mila langa zany iny entintsika mifanetran-tegna eo amin'ny fanompoantsika an'Andriamanitra mivavaka izay asanitra atsika dia mba hamelany Andriamanitra ilay heloka atsika regny ary hanasitrana ny tany rehetra izy. Dia iny zavatra ataony Andriamanitra hanasitrana ny tany zany na mivavaka ny ankoninanao anao na manao asan'Andriamanitra anao na iny zavatra ataonao eo amin'Andriamanitra dia afaka hanamevana ziny Andriamanitra, afaka hanasitrana ziny Andriamanitra satria betsaka ny zavatra manentegna eo amin'ny fiainatsika fa Andriamanitra afaka manafika atsika amin'ireny fanentegna rehetra reo. Ary eto izy manambara amintsika amin'ny 5:20 hoe ary izao izy dia hahiritra izy masoko izy ary nisy ofitra izy miaino ny vavaka izay atao amin'ity fitoerana ity. Ry ravavy malala, misy tantara anankiray dia tantaran'i Daniela. Hitantsika moa Daniela rehefa nisy zavatra zay tsy fantany zany, nisy zavatra tsy fantany teo amin'ny fiaina raha nintsika ny tantaran'i Daniela tamin'ny Nebukadnezara iny dia nisy tantara anankiray zay dia hoe raha tsisy olo mahay nofon'igny Daniela regny dia nagnino haringany olo kendry rehetra, haringany olo manan-kaja rehetra. Dia iny zavatra nataony Daniela dia nivavaka teo anatin'Andriamanitra izy dia efa niteny izy tamin'ny alalan'ny vavaka dia nataony izy dia iny zavatra inindro izy nisy indro lehilahy Gabriel izy dia hitako izy tamin'ny fahatana izy nidina haingana izy ka nanatina Daniela io lehilahy Gabriela io lehilahy Gabriela io mozovy ry ravavy salanada ilay anjelin'Andriamanitra. Tamin'ny fotoanany izy nivavaky dia nanatiny teo izy. Rehefa nanatiny teo izy satria misy zavatra tsy fanta Daniela dia iny niresahin'io Gabriela io niresaka tamin'ny Gabriela io dia niteny hoe ampanazava ny sainao aho izy, ampanazava ny sainao aho. Mety misy zavatra zay tsy voavahantsika any, misy zavatra zay tokony atantsika tsy vitantsika noho tsy fahaizantsika azy dia raha mivavaka eo amin'Andriamanitra atsika dia afaka izy ampafantotra iny zavatra iny satria antsoiny aby mivaliako ianao ampafantaritra zava-lehibe zay sady fantary. Andriamanitra nery ravavy mihaino atsika foana amin'ny toerana zay ivavahantsika io raha tegna miala amin'iny raha tsy fanao atsika dia henon'Andriamanitra zany. Ry ravavy sy ranadahy azaketraka amin'ny fanaragna dian'Andriamanitra na mora na misaka mijoroha hatrany foana atsika amin'izany fanompoanan'Andriamanitra sy fanaovana asan'Andriamanitra izany. Tamin'izany fotoana zany Daniela ry ravavy malala rehefa niantomboko io vavaka nataony Daniela io dia nisy teny nivoaka tonga nanambara taminy hoe satria izy malala indrisy ianao koa inidina ho tety ary oka ho fantatrao izy nino fahitana izy ilay fahitana io dia ho fantranao izy tamin'ny Daniela dia tegna fantatra Daniela zany zavatra zany ary nambaran'Andriamanitra azy nampisehoan'Andriamanitra azy mba hahatonga izy ireo tsy ho ringana, mba hahatonga izy ireo mba tsy ho faty fa nentin'Andriamanitra Daniela teo anatin'Andriamanitra zay zavatra io tsy fantany. Ny olona zay misedra eo amin'ny fiainananahy io, ny lalana zay alehanahy io, iny zavatra zay irinao eo amin'Andriamanitra hento eo anatin'Andriamanitra izany izay manatona ahy izy tsy mbo ariako izy atiandao izy na afo atsika ry ravavy
malala dia henta amin'Andriamanitra ny enta mavesitra rehetra izay mangedratsika amin'izao fotoana zao. Hoy izy amin'ny andininy fahatelo fahaeniny ambin'ny folo fa efa nofidiko sy no masimpy ity trano ity mba hitoerany anarako mandrakizay. Aleloia. Atsika ilay efa namasin'Andriamanitra atsika, efa nantsoin'Andriamanitra atsika, efa manitry tegna eo amin'Andriamanitra atsika dia iny hitoetra ao anatintsika kao anaran'Andriamanitra mandrakizay. Mason'Andriamanitra dia sy ny fony hitoetra mandrakariva ao anatintsika mba tonga atsika mba voaharo amin'ireny ratsy rehetra zay tsy araka an'Andriamanitra regny. Ry rahavavy ranadahy, aza kibo manaraka zany Andriamanitra zay fô mampafantatra zava-lehibe zay tsy saropatanitsika Andriamanitra zany. Mijoro hatrany amin'ny fanompagnan'Andriamanitra, mijoro hatrany amin'ny fanarahana dian'Andriamanitra, na mandalo zavatra sarotra atsika, na mandalo zavatra zay tegna tonga kitikitika saintsika amin'izao fotoana zao. Hitantsika amin'izao fotoana zao ma tegna efa tegna ratsy mahay miha ratsy ity tany ity fa ratsy mifikitra amin'Andriamanitra atsika. Fomba ahoana zahoantsika fiainana mandrakizay ry rahavavy sy ranadahy dia mila miala mitoetra ratsy zany itsika, mila manana fanetrehan-tegna atsika amin'izany fanarahana dian'Andriamanitra zany, mila mivavaka mandrakariva ka tsy horerika atsika fanarahana dian'Andriamanitra isanandro mivavaka azakao, mivavaka tahaka zay nataoko te zany, na hiala ampandiagna zaho na alaigny mivavaka ampandiagna fa zaho mivavaka nefa tsy sitrika Andriamanitra zaho amin'izao fotoana zao ry rahavavy, na reraka zaho na manahoana zaho tsy maintsy mamaky tompo-tsengininy anankiray zaho alohany atory. Zay zaho mivavaka dia matory satria rehefa matory zaho misaintsaigna ao anatiko zany iny tenin'Andriamanitra. Ohatra hoe hamaky agny amin'ny Genesisy toko 1:1-10 ohatra zay ny zaho hamakiny zaho fa hitako fa tegna tsara zavatra ataon'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mbo magnano zavatra ratsy eo amin'ny fiainantsika zany fa magnafika atsika zanak'olombelon'Andriamanitra dia mahereza ary mahatanjaha ny tompomba atsika tsirairay avy. Mankasitraka paster nanome fitenenana fiadanana ho antsika tsirairay avy. Aleluia. Amen. Aleluia. Mankasitraka indrindra ananabavy rodiny tsika tanatin'izay toriteny zay. Andriamanitra manankiram-pahasoavana ny amin'ny fitianao dia mitombo ozitra, dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany, dia misaotra indrindra, dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo ranabavy rodiny. Aleluia. Misaotra anareo ihany koa amin'ny fampaherezana azy fa mahery izy amin'ny fampaherezana sy ny fankasitrahana zay ataonareo dia mbola vonanareo izy afaka ray volana sy tapany any 2 volana latsakany dia veriny eto indray izy manatanteraka ny anjara asany. Aleluia. Dia tahiny tompo ary isika tsirairay avy. Filazan-draharaha aloha amin'ny 12 juillet zoma 12 volana jolay dia misy fiatoana ray volana kely aloha ny fandaharantsika tahaka ny fataontsika isan-taona fa amin'ity izy taloha 2 semaines na taloha teo na 3 semaines fa amin'ity tsy maintsy 1 mois satria misy zavatra rososona izay tsy maintsy ataontsika ho tanterahanay ao anatin'izay mandritra ny vakansy io adidy tsy maintsy ho tanterahana dia ao anatin'izay ihany koa ny fandehanana miala sasatra. Tena ilaina miala sasatra na nareo koa raha manana fahafahana amin'ny asa dia maka sasatra kely fa ilaina ny fialan-tsasatra. Jesosy ary misy fotoana mba niala sasatra fa ilaina ny fialan-tsasatra angalahantsika ainga avao indray naovantsika départ vaovao indray amin'ny volana aogositra. Aleluia. Ao amin'ny faraparan'ny volana août ihany mialohan'ny idiran'ny mpianatra, mialohan'ny rentrée amin'ny mpianatra zany dia misy fifadikanana 3 andro indray izay indray tsika vao hifady anina. Misy fifadikanana 3 andro ho ataontsika etrehana ny rentrée sy ny taom-piasana manaraka vaovao indray raha rasana bavy malala. Amin'ity koa moa tsika ny voalohany andro ina moa ny 1er octobre amin'ity jerentsika misy ina 1er octobre ho an'izay mahalala amin'ny 1er octobre dia akalaza zavatra ray mahafinaritra be tsika dia alao nareo ny anoratra anazy dia izany koa mbola nanaovantsika préparation
zany aka zavatra ho ataontsika daholo amin'ny 1er octobre, amin'ny 1er décembre dia tahaka ny fanaontsika isan-taona, alleloia, androina 1er décembre, andro alahady, zany hoe ataontsika ny 29 ataontsika ny diniantsika hoe mety ataontsika ny 6 décembre angamba ny alim-bavaka fakasitrahana amin'ity antsika moa dia manao alim-bavaka foana isaky ny voalohan'ny décembre akasitraka an'Andriamanitra. Tsika tsy miandry voalohan'ny taona 2025 zany fa tsika tena hoe ho feny fakasitrahana an'Andriamanitra foana tsika dia ny tsika alohatontsika ray volana melony fakasitrahana an'Andriamanitra satria zava-dehibe no nataony tamintsika tamin'ity taona ity. Alleloia, zay no ela. Ohatrany tavotavanga fandarantsika zany. Mbola mahita tsara nareo anniversaire ny Akiradio, fahaenina taonany Akiradio amin'ny ity 1er octobre ity, fahaenina taona. Dia ezakitsika mba ankalazana zany ezakitsika mba ankalazana zany amin'ny fomba fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra lehibe. Alleloia. Dia ataontsika ny zoma 6 décembre nefa namaly ny madama. Alleloia. Sotra madama manamby. Amin'ny 6 décembre zany no alimbavaka fiderana sy fankasitrahana ho ataontsika amin'ity taona ity. Zay ny filazan-draharaha. Samy tahiny tompo daholo. Tantara faharoa, toko fahafito, andininy faha-efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-enina ambin'ny folo. Ny soramandry moa manomboka amin'ny andininy faha-raika ambin'ny folo dia hoe ny valin'ny vavaka nataon'ny Solomona. Fahainona kay mivavaka nataon'ny Solomona. Mialohan'ny hamakitsika an'io aloha ndao vakitsika tany amin'ny ao aloha ao. Tantara faharoa, toko faha-enina, andininy faha-sivy ambin'ny folo. Ndao vakitsika aloha ny tantara faharoa, toko faha-enina, andininy faha-sivy ambin'ny folo, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: koatreo ny fivavaka sy ny fifonan'ny mpanomponao Jehovah-Andriamanitra mba ho henonao ny fitarainana sy ny fivavaka izay ataon'ny mpanomponao eto anatrehanao, mba hiratany masonao andro aman'alina amin'ity trano ity, dia amin'ny fitoerana nolazainao hoe ao no asiako ny anarako, hianohnao ny vavaka izay ataon'ny mpanomponao manarika ity fitoerana ity, ary henono ny fifonan'ny mpanomponao sy ny Israely orinao. Raha mivavaka manarika ity fitoerana ity izy dia mianohany an-danitra fonenanao ianao, eny mianoha ka mamelay heloka. Mbola mitoy io. Tena napetraky Solomona meloa mihitsy zany dia avana malala ny zavatra rehetrarehetra, ohatry hoe tonga dia miteny meloa be an'Andriamanitra mihitsy izy hoe zao mba zavatra mangatahako Andriamanitra. Dia ange vakitsika daholo ny lavalava ty teny vakiko ty andininy faharoa amby roapolo. Raha misy olona manota amin'ny namany ary ampianianiny ka tonga hianina eo anoloan'ny alitaranao amin'ity trano ity izy dia mianohany an-danitra ianao ka manaova ary mitsara ny mpanomponao, hamaliny ratsy fanahy ka hampitsingerenany nataony ho amin'ny lohany ary namarina ny marina kosa ka hanome azy araka ny fahamarinana. Andininy efatra amby roapolo. Raha resy eo anoloan'ny fahavalo ny Israely olonao noho nanotany taminao, matoa ny zanak'Israely resy ny fahavalo dia nanota tamin'Andriamanitra zay. Tsy mbola nisy mihitsy ireo resy ka nanao marina, hoe marina nanao resy nefa nanao ny marina. Fa matoa zay izy resy dia satria nanota teo anatrehan'Andriamanitra izy. Zany foana no ny fomba fiadin'ny fahavalon'ny Israely taloha, ataon'izay anotan'ireo. Zany hoe moa ty andefasan'ny zazavavy, ataon'izay anotan'ireo fa vao manoto ireo dia fantany fa resy. Fa raha ireo no endry be, tsy resy zany ireo. Ka te handresy ianao sa te ho resy, anao no fa anjaranao mamaly. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe raha resy eo anoloan'ny fahavalon'ny Israely olonao dia noho nanotany taminao ary miverina sy manaiky ny anaranao indray ka mivavaka sy mifona eto anatrehanao amin'ity trano ity izy, dia mihanoho any an-danitra ianao ka mamela ny fahotan'ny Israely olonao ary ampiodio amin'ny tany nomenao azy sy ny razany izy. Dia ny fahaenina amby roapolo. Raha miantona ny andro, raha misy mosary zany,
raha miantona ny andro maina ny andro kere raha miantona ny andro ka tsy misy ranon'olona noho ny nanotany olona taminao zay foana noho ny nanotana Andriamanitra tsy andefan'izany kere zany tsy andefan'izany ahitany zany amin'ny olona zay tia azy ry havana fa raha miantona ny andro ka tsy misy ranon'olona noho ny nanotany olona taminao ary mivavaka manatrika ty fitoerana ity ka manaiky ny anaranao sady miala amin'ny fahotany satria ampahorianao dia meno any an-danitra ianao ka mamelana fahotan'ny mpanomponao dia ny Israely olonao satria atoronao azy ny lalana tsara zay tokony alehany ary mandatsara ny olana amin'ny taninao izay nomenao ny lovan'ny olonao. Dia ny 7 vakiko daholo mihitsy ny io a raha misy mosary amin'ny tany na arety mandringana na maina ny rivotra ny vary na maty fotsy na misy valalana sy sopanga na misy fahavalo manao fahirana azy amin'ny taniny dia ao amin'ny tanànany na inona fahoriana na inona retina izay vavaka rehetra sy fifonana rehetra ataon'olona na ny Israely olonao rehetra dia samy mahalala ny fahoriana sy ny alahelo ny hafa ka milatra ny tanana manatrika ity trano ity izy dia meno any an-danitra fonenanao ianao ka mamela heloka ka omeo ny olona araka izay alehany rehetra fa fantatrao ny fony fa ianao dia ianao rery ihany no mahalala ny fon'ny zanak'olombelona mba hatahorananao sy handehanany amin'ny lalanao amin'izay rehetra amin'ny andro rehetra izay iainany ety amin'ny tany izay nomeno andrazana. 7 ary noho koa ny vahiny izay tonga tsy isan'ny Israelonao fa tonga avy amin'ny tany lavitra noho ny amin'ny anaranao lehibe sy ny tananao mahery ary ny sandrinao izy ko raha avy izy ka mivavaka manatrika ity trano ity dia meno any an-danitra fonenanao ianao ka manaova araka izay rehetra iantsony ny vahiny anao mba ho fantatry ny firenena rehetra ambonin'ny tany ny anaranao atahorana anao tahaka ny atahoran'ny Israely olonao anao ihany ary mba ho fantan'ny anaranao fa efa natsoina tamin'ity trano nataoko ity na ny vahiny ary zany dia tsy mahagaga antsika raha tonga tao Jerosalema ilay lehilahy anankiray Etiopiana tandapa Etiopiana nangeta hitan'Andriamanitra ary vita batisa satria ny an'olon'Andriamanitra na dia vahiny azy. 7 raha mivoaka iady amin'ny fahavalony ny olonao na hoaiza na ny rano azy ka mivavaka aminao manandrify ity tanàna izay novidinao ity sy ny trano izay nataoko tamin'ny anaranao dia no any an-danitra ny fivavany sy ny fifonany ka omeo rariny izy. Hitanareo naiza raha mivoaka iady naiza zany ny zanak'Israely ka mivavaka aminao manandrify ity tanàna ity ohatry nataon'ny Daniel nitodika makany amin'ny manandrify an'i Jerosalema izy rehefa mivavaka na dia tsy tonga teo amin'ny tempoly ary dia minisaka aiza moa zany atao amin'ny atsimo andrefana sa atao amin'ny avaratra atsinanana sa dia hoe zao manatrika any na tsy tonga any ary zany feritreretinareo manatrika fotsiny raha zao zany mijery aiza tao mokatoary zao Madagasikara minao ary hitodika any Madagasikara zany dia any fa mitodika any Jerosalema na any Etiopia zany ianao na any Azia ianao na any Afrika ianao na any Europe ianao any ianao no miady fa mahatsiaro ianao hitodika fotsiny amin'ny parti misy an'io fiangonana io tempoly io dia mba magnataky dia hozy izy Solomonay mba omeo rariny izy na dia tsy tonga eo ary zany ny olona fa manandrify. Alleloia. Ianao io mijery en ligne io aza dinao fa manandrify ny tempoly ianao. Alleloia. Écran daholo zao nijerentsika fa mitodika makany amin'ny tempoly isika rehetrarehetra. Alleloia. Dia hozy ny ten'Andriamanitra omeo rariny izy. 7 raha manoto aminao izy fa tsy misy olombelona tsy manoto ka tezitra aminy ianao ary manolotra azy eo amin'ny fahavalony eo alohan'ny fahavalony ka dia entin'ny mpamaha bobabo ho any amin'ny tany na ho lavitra na ho akaiky izy ary matsiaro any amin'ny tany nitondrana azy ho babo ka mibebaka izao fona aminao amin'ny tany izay nitondrana azy ho babo ka hoe efa nanoto izay dia efa nanao meloko sy efa nanao ratsy ka dia miverina aminao amin'ny fony rehetra sy ny fanahany rehetra izy ao amin'ny tany nitondrana azy ho babo ary mivavaka manarifo amin'ny taniny izay nomenao ny razany sy ny tanàna izay vidinao ary ny trano izay nataoko ho an'ny anaranao dia no eny an-danitra fonenanao ny fivavany sy ny fofonany ka mioraniny izy ary mamelany olonao izay nanota taminao.
na any amin'ny 1000 kilometatra ary na any amin'ny 13 000 kilometatra ary fa manandrify an'io fotsiny dia nangataka Solomona mba ho henon'Andriamanitra. 140 koa ankehitriny ry Andriamanitra mifona aminao aoka hiratra ny masonao ary aoka ny sofinao hieny ny vavaka atao eto amin'ity fitoerana ity. Koa ankehitriny mitsangana Jehovah Andriamanitra ho amin'ny fitsaharanao dia ianao sy ny fiaran'ny herinao aoka ny mpisoronao hitafy famonjena Jehovah Andriamanitra ary aoka ny olonao masina hifaly amin'ny soa ry Jehovah Andriamanitra aza lavinao ny voahositrao tsy reo ny famondrapona mpanantenaina any Davida mpanomponao. Andininy tantara faharotoko fafito lavalava zay verset zay fa nilaitsika izay. Tantara faharotoko fafito andininy voalohany. Ary rehefa vita zavavaka Solomona zany dia nisy afo latsaka avy any an-danitra ka nandevina mifanaritra dorina sy mifanaritra hafa latsatra ka feno voninahitra Jehovah ny trano. Nidikan'izany nihaino Jehovah. Teo Jehovah dia efa nihaino. Niporofony Jehovah fa nihaino ny vavaka ny Solomona izy eto amin'ity fitoerana ity. Halleloia. Tonga dia ridina ny afo. Dia feno voninahitra Andriamanitra ny trano. Ary ny zanak'Israely rehetra nilatsahan'ny afo sy ny voninahitra Jehovah tao ambonin'ny trano dia nikohoaka tamin'ny lampo-vato izy ka nivavaka sy nideran'i Jehovah fa tsara izy fa mandrakizay ny famondrapona. Zany ny zavatra miseho zany rehefa vita ny tempoly tao amin'ny fitokanana ny tempoly. Mahavariana le valiny vavaka nataon'ny Solomona soramandry atao amin'ilay tantara faharotoko fafito ilay mivakindrana bavisika rambavodiana teo. Ny soramandry dia nivaliny vavaka nataon'ny Solomona zany eritreritra fa efa tamin'ilay afo nidina ny atao hoe valim-bavaka. Miporofon'Andriamanitra hoe riviny ary ny afo fa akasitrahako ny fanaritrao, reko ny fitarainao, reko ny fangatahanao. Andininy voalohany amin'ny Samuela tantara faharotoko fafito. Ary rehefa vita zavavaka Solomona zany dia nisy afo latsaka avy any an-danitra. Za metritra io ny valiny. Efa io ny valim-bavaka. Aiky! Mbola fanehoana fotsiny io fa reny ny vavaka. Halleloia. Nangataka zany Solomona raha mba mandaloady izy, raha mba mararesy izy, raha ohatry zao izy ka tonga eto na dia manandrify fotsiny an'ilay trano azy dia mba heno izy. Dia nidina ny afo. Profo ny tenan'Andriamanitra ireko izay. Halleloia. Andriamanitra rehefa mandre tsy mbola voatery mamaly. Any amin'ny 140 Andriamanitra no mamaly. Za zany miteny anao zao fa ny amparizako atsika. Rehefa mivavaka, ao aorianan'ny vavaka mendrasa valim-bavaka. Ary aza kivy miandry valim-bavaka. Efa nivavaka fotsiny ve anao aloha? Efa voaren'Andriamanitra. Ny teto amin'ny Solomona nidina ny afo, porofon'Andriamanitra, voaraiko ny vavaka. Teo tena reko zany. Halleloia. Zao zany zatra nangatahany zanako tamiko. Dia rehefa misy zatra nangatahany zanako reo amina dia any an-dalana eny mangata tata ivitanao an'izao tata ivitanao an'izao dia ozy foana hoe alefasy message. Dia hitako amin'izay ilay message rehefa vita ny asako dia iny ny andeha vidiko. Dia androany zao ny zatra sendrizareo vidiko dia tsy voavidiko aloha ilay izy satria nisy fotoana nianjehako maika be tao an-trano teo. Nisy olona nanao fotoana tamiko tao an-trano. Voaraiko iny. Rapito zao vidiko ilay zavatra nangatahan'ilay zanako. Ny anankiray moa voavidy ariva teo fa ny anankiray mbola rapito voavidiko. Fa izy efa voaraiko. Efa voaraiko ilay message. Ao anaty telefona kely reto amin'ny zavatra ilaiko tata tovy zao ilay izy zao ilay zavatra tiako Ihaino izy tata. Nidina ny afo. Ihainao io. Halleloia. Mivavaka io. Aza manahy ianao. Zao mifadianana tamin'ny sabata ny zatra nangatahako. Sabata tsisy ninona ny tranga. Fiderana ny teto dia tsisy ninona ny netretiko. Fa nifadianana tamin'ny sabata dia nangataka ny nataoko. Lahady ozy nareo tonga ny valim-bavaka. Omaly. Tamin'ny 12 atoandro tonga ny valim-bavaka. Velona Jesosy. Ny olona nanao fety de pera. Za kosa nanao fety de pera no nitolona valim-bavaka. Ny tsena valim-bavaka vokatry ny fifadikana. Nangatahako tanaty fifadikana. Ato amin'ny 140 ny soramandry dia nivaliny vavaka natao Solomona. Io zany ilay vidina ilay valiny. Hoy Andriamanitra. Toy izany nahavitan'i Solomona ny tranon'i Jehovah sy ny lampanandriana ary samy natao Solomona lavorary avokoa izay rehetra efa voaheviny atao tao an-tranon'i Jehovah sy tao an-dapany. 140. Ary Jehovah niseho tamin'i Solomona noho ny alina ka nao taminy hoe
efa reko ny vavakao, efa reko ny vavakao. Alleloia. Ry havana, vao mafana inge mba tiako tenenanao androany. Andriamanitra koa mitenanao an'izany androany, efa reko ny vavakao. Mampitony angery havan'izany. Misy Andriamanitra miseho aminao dia miteny efa reko ny vavakao. Tsy dia hitanao mihitsy saotra Jehova. Efa renao daholo ilay izy rehetrarehetra. Nanomboka tany amin'ny 5:10 ka tany amin'ny 5:4 izy teo. Ianao izy Jehova. Firy izay ny zavatra nangataka? Hatramin'ny oviana ianao no nangataka. Androany tonga eo amin'ny 5:12 amin'ny Samuel amin'ny tantara 7 ianao. Efa reko ny vavakao. Halleluia. Courage ahy ianao. Courage ianao. Efa ren'Andriamanitra ho ny vavakao. Aza manary toky ianao. Nangataka ianao dia miandry ianao. Efa reko ny vavakao. Aroa Jehova. Ary efa novidiako ahy ity fitoerana ity ho trano fanateram-panatitra. Halleluia. Izay fanatitra nentin'i Solomonina teo dia levon'ny afo afany an-danitra. Nakasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra. Koa ino izy andiva 20. Raha mampiatona ny andro ka tsy misy ranon'olona latsaka, fa saiko mandany ny tany ny valala na hanaterako arety mandringana ny oloko dia izao. Raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy anery-tena ka hivavaka sy tady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, reo zany le condition reo. Nangataka Solomonina ary tena nangatahany, tena hoe nangatahany azafady. Raha misy an'izao moa Jehova dia mba ataovy an'izao. Raha misy an'izao moa Jehova, eo moa Jehova mba ataovy an'izao. Alleluia. Aza manary toky. Naso no tetsika io, tedavitsika io rehefa avy eo. Averinao rehefa message mampiony rehefa fa dia io ataontsika rehefa avy eo. Raha mba misy an'izao moa Jehova dia ataovy an'izao. Raha mba misy an'izao moa Jehova dia ataovy an'izao. Dia hozy izy hoe eno izy izy. Eniko le izy. Voaiko le vavaka. Fa ty misy condition. Tsy hoe miantso fotsiny ianao manatrika an'io dia mivaly ny vavaka. Tsy hoe miogaoga mitomany eo fotsiny ianao dia hivaly ny vavaka. Tsy hoe tonga eto fotsiny ianao atao anatin'ity tempolo ity dia hivaly ny vavaka. Fa misy zavatra entinao miaraka amin'izay. Reto le zavatra ohatry ny hoe mitondra valizy zany ianao. Tena misy an'le valizy ina moa le boîte pharmacie reny, dia misy an'le anina le fanaovana an'le premier soin raha ohatra ianao zany hoe marary dia misy zavatra ilaina rehetrarehetra ao. Misy compresse ao dia misy coton ao dia misy sparadrap ao dia misy zavatra kely ohatry izany. Zay le valizy kely. Tsy mahazo mitondra valizy vida zany ianao. Raha hiditra ao amin'ny tempolo zany ianao tsy fangataham-bavaka ihany ny ilainao. Fangataham-bavaka manana be dia be ny olona. Raha miantona ny andro, raha tsy mandeha ny asa, raha tsy azo ny karama, raha tsy afaka fanadinana, inona be dia be. Tsy misy lavin'Andriamanitra na dia ray aza. Fa Andriamanitra indray mangataka zavatra tsy be dia be. Fa zao, raha tonga ao izy ny olona dia mitondra an'ireto zavatra reto dia iainao aza ny an-danitra. Amela ny elony dia anasitrana ny taniny ary fanampin'izany hiratra ny masoko ary ny sofiko iain'ny vavaka. Le masoko ahitany rehefa aoriana, inona ny mahazo anao. Ary ny sofiko iaino an'ilay fiterainana, inona ny ilainao. Fa efa nofidiko sy no masiaka ity trano ity mba hitoeran'ny anarako mandrakizay ary masoko sy ny foko ho mandrakariana. Inona ny ahatonga an'izay eo amin'ny fiainanao? Voalohany indrindra amin'izany tonga eo ianao hanery tena.
Andriamanitra ry havana dia mila ny olona manetry tena. Andriamanitra ry havana dia mila olona mietry. Alleloia. Mila olona mietry Jehovah Andriamanitra. Ary mahavariana fa ny zavatra angatahan'Andriamanitra amin'ny olona voalohany indrindra vao anatona azy dia fanetretena. Manetry tena, zany hoe ianao mihitsy no manetry ny tenanao. Ianao mahafantatra ny zavatra mety reharehanao, ianao mahafantatra ny zavatra mety eny aminao, dia ianao mihitsy no manetry ny tenanao io. Tsy ny olona, fa ianao. Fanetretena zany dia fametrahanao izay rehetra momba anao. Izay eritreretinao fa ho mahambony anao. Ao Baiboly ianao mahita mpanjaka, takan'izany hoe Davida mpanjaka izany, miteny manao hoe Samuel faharoa bakitsika. Mahakasikana foana ny tenin'i Davida. Samuel faharoa toko fahaenina. Samuel faharoa toko fahaenina andininy fahaefatra amby folo ohatra. Ary Davida raso aloha tsy mbola zay. Samuel faharoa toko fahafito azafady. Samuel faharoa toko fahafito eo akaiky ihany zany andininy fahafalo amby folo. Hoy Davida andritra tao an-tranon'i Jehovah ka nanao hoe zinona moa Jehovah Tompo ary zinona moa mpianakavoko ny novombinonao ambaraka ankehitriny. Zinona moa zany ny fanetreteny zany, fa tsy hoe mpanjaka dia za dia tsy mahalala lavy ianareo hoe zay tarana Kristy iza tsy mahalala anay. Tsy ry havana, mpanjaka no miteny eto misy zinona moa. Dia ianareo tsara ny fanetretena an'io Davida io fa tena lasa lavitra mihitsy any ambadika kely any ary ao Samuel faharoa toko fahasivy andininy fahavalo. Mahavariana fotsiny misy tenin'i Davida io hoe dia nikohaka tamin'ny tany izy ka nanao hoe azafady tsy Davida no niteny teto fa i Mefiboseta. Zao ny tenin'i Mefiboseta tamin'i Davida. Dia nikohaka izy ka hoe zinona moa mpanomponao izay toy ny alika maty no mba jerenao. Fanetreteny zany. Zinona moa zany. Inona moa zavatra ataontsika ry havana rehefa ny zavatra mahazatra antsika dia ny ampisandratra, ny ampivohitra ny momba antsika, ny mahisy antsika, ny mahizy antsika hoe tena zany tena izy. Fa tsy izay ny an'Andriamanitra. Tsy izay ny tadiavin'Andriamanitra. Fa ny tanjon'Andriamanitra voalohany, ny zavatra ilain'Andriamanitra aminao voalohany vao anantona azy, mipetraka aloha ny rehetra momba anao. Apetraka ao aloha ny momba anao. Zany Jaona mpanao batisa zany dia hozy izy Jesosy any amin'ny Luka toko fahafito andininy fahavalo amby roapolo ohatra. Luka toko fahafito andininy fahavalo amby roapolo. Ahoana filazan'i Jesosy momba ny Jaona? Lazaiko aminareo izy izy amin'izay nateraky ny vehivavy tsy misy lehibe noho Jaona. Jaona zany ny lehibe indrindra raha mbola mpanompon'Andriamanitra tao Baiboly raha Jesosy ny anontanianao. Raha mbola natera vehivavy tsy misy lehibe noho Jaona. Nefa mba ahoana hozy izy Jaona rehefa niona tamin'i Jesosy? Hozy izy Jaona marika toko voalohany. Hainareo zany teny zany. Marika toko voalohany andininy fahafito. Zao mba tenin'ny Jaona mpanao batisa rehefa niona tamin'i Jesosy. Efa niteny momba an'i Jesosy. Ary notorisika hoe avy ao ariko ilay mahery noho izaho ka tsy mendrika hiondrika many fikapany aza. Hitanareo zany fanetreteny zany ry havana. Nefa Jesosy zao no miteny fa tsisy lehibe ohatra ny Jaona. Fa Jaona tena niteny tsy toko tsy mendrika na tena many fikapany aza. Manahoana tsika? Ary tsika mpanompon'Andriamanitra tena tokony handrehany zany. Isika ry havana olona folo mangatsabavaka ny valo mivavaka ny defa nafitrika tsika ohatran'ny Jesosy mihitsy. Ohatry tsika mihitsy ny tena. Nefa Jesosy niteny raha mbola natera behivavy tsisy tahaka ny Jaona. Fa izy Jaona Jesosy raha izaho ty lazainao fa lehibe, ianao ny tena mahery, ianao ny tena lehibe, tsy mendrika akory amin'ny fiakapanao. Zany hoe dikan'izany mila manana fanetreteny tsika. Andriamanitra tena mila tsika
mila manana fanetretena ao amin'ny tontolony asan'Andriamanitra. Raha vao olona tsy manana fanetretena izany dia tena tsy lasa lavitra. Tsy lasa lavitra ry havana. Nisy fotoana Davida mpanjaka rehefa io le Samuela faharoa le nasaika nivakiko teo amin'izay. Samuela faharoa toko fahafito. Samuela faharoa toko Samuela faharoa toko fahaenina azafady andininy fahaefatra ambin'ny folo. Ary Davida nitsinjaka mafy dia mafy teo anatrehan'i Jehovah sady nisalotra efody arongony fotsy. Raha vakitsika koa ny andininy fahaenina ambin'ny folo tapany faharoa ndao izy rehetra vakiny hoe ary no tonga teo tanànan'i Davida ny fialan'i Jehovah dia nitsika teo am-baravarankely Mikala zanaka Babosôly dia nahitany Davida mpanjaka nibitaka sy nitsinjaka teo anatrehan'i Jehovah ka dia nikizaka tao am-pony izy. Ary eny amin'ny andininy faharoapolo dia ozy izy Mikala tamin'i Davida akory ty voninahitry ny mpanjakan'i Israely androany ilay nanary lamba ankeo teo imason'ny zanaka vavin'ny mpanompony taka ny adala manary lamba ka tsy manan-kenatra. Davida zany tamin'io tena nitsinjaka tsy nisy nahampanjaka anazy intsony. Nitsinjaka ozy izy Mikala hoe ohatry ny adala nanary lamba tsy nanan-kenatra. Tsy hoe nanary lamba ny boridana fa misy lamba fisalotry ny mpanjaka. Nesoriny Davida iny ozy Davida androany olon-tsotra ny tonga eto. Androany tsisy mahampanjaka izany eto fa rehefa Jehovah no membonahitra esory ty hatramin'ny sy ty rahalahy. Fa Davida ny Davida nideran'Andriamanitra zany mihitsana ny mahampanjaka. Ozy izy Davida teo anatrehan'i Jehovah izay nifidy ahy no ny rainao sy ny zanakonana rehetra nanendry ahy ho mpanapaka ny Israely olon Jehovah. Eny teo anatrehan'i Jehovah no nitsinjahako ary mbola hivazina kokoa noho izany aza ary ataoko tsinitsinina amin'ny tenako nefa hiaraka namboninahitra amin'ireo tovavy natsoina ireo kosa. Manoloana an'Andriamanitra mipetraka ny mahampanjaka. Mipetraka ny mahampanjaka. Nisy olona zay taloha niara nivavaka taminay. Kapiteny io rahalahy io. Manamboninahitra kapiteny. Dia nanana nizatra narary zay tao tamin'ny kibony. Ohatriny hoe appendicite reny. Fa narary be anazy mihitsy tamin'ny kibony ato amin'ny ila kibony dia tsy afa-mesika mihitsy. Dia tonga nivavaka. Tena metrahty tanana. Dia nisy vavaka tendrombohitra. Izay vavaka tendrombohitra nalehanay voalohany, nalehanay mivady voalohany. Gaga be mihitsy zay nahita an'ilay kapiteny tena joro vavolombelona izy. Sary havana manara. Narary tsy afa-mesika ny kibo. Fa ankehitriny sao hitanareo zay dia misaotisaoty be io izy misaotisaoty be tena misaotisaoty le ohatry manao ohatry zazakely misaotisaoty reny entiny hanapotrana amin'ny olona zany hoe fihetsika tsy nataony hatramin'izay zany fonina rano ny kibony. Misaoty tadidiko mihitsy. Misaotisaoty be miaraka amin'ilay kibo be misaotisaoty be izy. Hitanareo amin'izao izy fa misaotisaoty tsy maharitra ny kiboka e. Taoko ny fijerin'ilay vadiny anazy le mijery zay any mba kapiteny any. Napetrany mahakapiteny azy. Teneniko anareo herinandro tao aoriana zay nisonitra ny gradin'izay rahalahy zay commandant. Tsy haiko nafanaraka zazatra teneniko zany fa nitadidiko aloha raha tsy diso zany niakatra commandant zay lehilahy zay. Tsy haiko anareo zay mahalala gradina miaramila kapiteny ve dia efa commandant ve sa ahoana fa tadidiko eny nisy fotoana izy tafakatra commandant nahazo niakatra grady ry havana. Hitanareo misy fotoana apetraka ao ny mahakapiteny, apetraka ao ny mahacommandant. Nisy fotoana zay lehilahy zay tafakatra colonel tamin'ireny taty arindrina. Nisaoty niakatra foana. Maninona ary zany? Satria napetrany tamin'ny tany no mahakapiteny azy. Napetrany tamin'ny tany ny gradiny. Fa naniry tena teo anatrehan'Andriamanitra izy. Ary io tena problème ny olona manatona an'Andriamanitra. Zany rehefa mahatonga an'Andriamanitra rehefa mifidy olona dia mifidy olona ohatra tsy dia manahoana zany. Andriamanitra tsy dia tena mifidy olona le tena hoe ambony be lava be grady anona be reny fa le ambany kely reny mba maninona. Reny tsy sarotra amin'ireny no manetry teny zany. Ary reny efa nihetry. Ary reny ry havana malala tsy hay anandra teny zany reny.
misy olona zay ndray mpiara-bavaka aminay koa ty taloha. Ty rahalahy ty indray dia olona manam-pahaizana be. Dia izy io mpampianatra an'ireny olon-dehibe ireny. Misy toeram-pianarana zay a Madagasikara fianaran'ny olona efa lehibe dia izay mivoaka avao amin'izany fianarana dia lasa afaka atao ambassadeur, lasa administrateur civil zany. Dia reny ny mpianany, olona ambony daholo ny mpianany, mpampianatra izy manam-pahaizana fa tonga ny vavaka izy nahazo ny antson'Andriamanitra. Zao zavatra mba nijorovavolombelona. Rehefa vao niditra ny vavaka amin'ny pasteranay tamin'izany pasteranay mbola zandriko tanora kely fa manam-pahalalana tenin'Andriamanitra be izy. Dia zao ny tenen'ilay rahalahy. Zaho izy tamin'ny efa nianeno anazy dia zao ny teneniko. Taizarina izany ty zandry kely ty an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Dia zaho izy tsy mety resy lahatra mihitsy hoe ty zandry kely zay moa fiantsona izy. Ty zandry kely ty ve ny tondra nahako, ty zandry kely ty ve ny ampianatra nahako an'izany. Nefa ry ary olon-dehibe firy no ampianariko izy. Betsaka ny olona tratran'izay blocage zay. Betsaka ny olona aty amin'ny sery ny asan'Andriamanitra tratran'izay blocage zay. Misy ingeriavana olona teneniko anareo ty zavatra ty. Fa na dia mahita fotsiny ary pastera ohatry ny tsotsotra kely mety tsy dia nahita fianarana aza dia efa blocage an'io ilay io ve no pastera tsy mety amiko. Nefa tandremo fa rehefa eo ny tondran'Andriamanitra anao dia io zany io ny solo-tenan'Andriamanitra, io ny solo-vavan'Andriamanitra eo aminao. Betsaka ianao tratran'izay blocage nefa zany fanetretena daholo. Nisy rahalahy zay tamin'izany fitiny mbola kely mbola mitrotro ny fity dia nanomboka ny vavaka izay tamin'izany. Dia asa zay mahazo ny fity fa rehefa amin'ny alina izy mikikika be mitomany be. Ka zay tamin'izany namonjy croisade tany Atsirony Mandidy. Dia tany zany zay natoy andro vitsivitsy. Dia rehefa amin'ny alina fity tsy hay na misy mpamosavy na inona ny amin'ilay toerana. Tomany mikikika be tena mikikika be tena le mikikika tsy azo ataony indray amin'ny alina. Dia anyely be fa misy iny zay tamin'izany vao nanomboka nompon'Andriamanitra mbola tsy mahalala zay bisibasy. Dia farany ndanatsovy ihany nisy olana nasena natsona. Inona ny asan'io rahalahy eo am-piangonana mpanao délivrance. Teneniko anao fa raha ianao no tonga ho avy zany ianao délivrance na ianao mety kivikivy. Izy ohatran'ny somary tena le olona avy any ambanivohitra. Tsy mahay mamaky teny tsy mahay manoratra. Dia ohatran'ny misy fofona ronono velona pafo zany ny malabariny sy hafahafa zay. Fa tonga avy any izy. Tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Fa nametrahany tanany indray mandeha fity eo. Anaran'i Jesosy. Mialana fa namanalokaloka amin'ny alina. Nanomboka teo tsy mitomany amin'ny alina intsony fity. Indray mandeha nametraha tanana sady tena izy tena mpanao délivrance nefa. Betsaka ny olona tsy te hilefitra eo anatria zany eo hoe no pastera eo hoe no satria ianao mety manam-pahaizana, satria ianao mety manam-boninahitra, satria ianao mety manan-karena fa za te teny aminao. Mila maneritera ianao, apetrao ny maha ianao. Aty amin'ny tontolon'ny ara-panahy mipetraka ny mahanofo rehetrarehetra. Ary zany hitako nisy tamin'izay mbola miasa dia ny patron anay karana manan-karena be Madagasikara tamin'izany. Io karana io tsy dia nianatra firy izy. Tsy dia nianatra firy hoe nianatra tany am-pianarana izany izy. Fa vao nanomboka tanora izy dia efa nampianariny dadany tantan'orinasa manao business. Fa zany tonga dia miaika an'izany raha resaka ado tena enjana izany. Enjana izany raha resaka hoe io afera io hoe business io tena tonga dia mampiaiky izany. Tena nanao an'ireny promotion ana Mazda ireny izay tamin'izany. Miavany dia misy traity, misy promotion atao zany dia mandoa apahana vola kely ianao dia alainao ilay tomobila dia alohanao izy am-bolana. Fa mialohan'izay mila miresaka entinao aminazy ny olona tsirairay avy dia izy mijery hoe mety ho vitany ty ve ny andoha. Dia ny halavany nisy rangahy zay mpampianatra matematika any amin'ny université akatomobile. Dia nakatoko tsara zany hoe
vitanao eo mandoan'io satria mantsy zay koa anjaranay zany a no miassuréan'ny patron hoe vitany olona io tokoa fa tsy hoe tsy ny alafy ihany ny zava-dehibe fa hoe vola voaloha ihany koa de izy le raha ndao hitany amin'ny patron-nareo a professeurna matematika nge za voatiniko hatramin'ny ariary sy ariary de nerina tany de izy tonga de voatonga patron de voalohanao eo izy patron ko voleo professeurna matematika ny miresaka vao de izy le patron ako aoary avoay ary matematika anao sisy vatsy le raha avoay matematika anao por foy amiko gazoal firy frais ohatriny mavita impiry mandeha vezivezy manao taxi plus anao avoay matematika anao tsy niteny tony le raha ohatra ny tsisy dira matematika tokoa za fa ny zavatra iainana isan'andro ny iainana fa tsisy dira matematika napetraka ny matematika fa ny fiainana ny jerena hoe ahoana ary nga voakatany matematika anao ny vidin'ny pneu anao sy ny gazoal lalanao sy ny charge anao rehetrarehetra sy ny karahaman'ny chauffeur alefa osisy le karaha alefa soary matematika anao meno anao izy manana machine calcul alefa so matematika anao de tsy niteny tso tsy namoaka matematika tsony le raha satria fatany hoe tsy zany ny zavatra nilaina teo fa fandanjalanjana hoe ahoana ny anaovako an'ity ahoana mbola comptabilité gestion ary ngamba ndrena zava tsy de ilaina matematika nytiako lazaina anao de zao Andriamanitra rehefa niteny tamin'ny Solomona teto hoy izy Andriamanitra raha ohatra ho avy reo olo reo raha tonga amin'ny daholo reo zavatra rehetra ny tantarainao reo tena amaly à condition maniry teny izy aloha mbola melohan'ny vavahana ho avy any eritena sy vavaka sy tady ny tavako ary ialany ratsonao mbola melohany zavatra rehetrarehetra fanetretena ry havana fanetretena manana aloha fanetretena hiditra amin'ny tontolo ara-panahy ianao manana fanetretena anatin'Andriamanitra ianao anano aloha ny fanetretena apetrao mihitsy aloha no mahainao anao rehetrarehetra fa zany ny zava-dehibe fisokafan'ny varavarana eo amin'ny fiainanao betsaka amintsika ho mbola tratran'izay zavatra zay betsaka amintsika mbola tratran'izay zavatra zay manan-javatra tsika ao amintsika ao misy zavatra nanatsika misy toerana misy atsika de ozy izy tsika kosa za kosa aloha ozy izy ianao tena tsy mba za kosa ny anona ohatrao za nge mba ohatra zao kosa sika tratran'izay za mba ohatra zao kosa aneritena izy eo anatrehan'Andriamanitra zinona moa za ozy izy Davida ampahanjaka za ozy izy Jona mpanao batisa tena na ny ameny fekapanao aza tsy vitako ny fanetretena de ny fanekenao fa ny zavatra rehetrarehetra manomboka eo de tsy hiviavy aminao fa fahasoavan'Andriamanitra ozy izy Paoly any amin'ny Korintiana voalohany anisan'ny tenin'ny Paoly mahafinaritra Korintiana voalohany toko fa 10:10 ozy izy Paoly hoe mahafinaritra tenin'ny Paoly ty Korintiana voalohany toko fa 10:10 manao hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra naty toy izao ary tsy foana ny fahasoavany atamiko efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra nefa tsy za fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niarany aza tamiko tsy mbola nisy mihitsy ny Paoly ka nyteny no nieriko na nitanjako fa izay no fahasoavan'Andriamanitra niasa noho izy rehetra ary marina Paoly ny apôstôly niasa betsaka indrindra noho ny apôstôly navita batisa olona 3 indray mipoka ary Petera fa i Paoly tsy nanisan'izany tsy voaisa tsony ny Paoly tsy vita ny Paoly tsony hoe 4 reo rahalahy tsy an'ny zava-dehibe aminy fa mandeha fatany fotoana fa foisy kely ny fotoanany asany manery tena zany ray zay alleloia ivavaka aza tonga de mainka ivavaka aloha fa mietre mihitsy leo anatrehan'Andriamanitra ho avy ianao ivavaka apetrao ny mahainao apetrao ny diplôma anao apetrao ny firazananao io anisan'ny mbola blocage ngezabe amintsika anatin'Andriamanitra mihitsy ary tsy mety apetraky tsika mihitsy io
daozy ianao a taranankiray aminy zay a zay ndre de apetrao iny aloha zay ianao vehivavaka ary ianao mivavaka io tsy manao vavaky ny fariseo tsy manao vavaky ny olona hoy izy Jesosy hoe everiny fa niabean'ny teny lazainy no enon'Andriamanitra azy fa le mivavaka eto a mitady ny tavan'Andriamanitra tena mikatsaka tena mivavaka mandra-pahita ny tavan'Andriamanitra tena mikatsaka an'Andriamanitra nge zany ry havana malala tena mikatsaka an'Andriamanitra mifony sy ny sainy rehetra ary amboniny zay rehetrarehetra miala amin'ny ratsy fanaony raha mivavaka ianao eo de tady dio fa tao alohan'io ianao nanao zavatra tsy nety aorinan'io ianao tsy manao an'izay intsony tianao zany enon'Andriamanitra raha ohatra zany ianao zao androany tianao enon'Andriamanitra ianao amenina de tady dio fa le teo alohan'io ianao nanao ratsy farany aza mieritreritra zany hoe inana vary mangatsikana fahotanana ataonao talohany iny aorinanao hivavaka raha teo enon'Andriamanitra ho satria izy Andriamanitra de eno ho any an-danitra ka amela ny elony ary asitrana ny taniny ianao afaka mivavaka afaka mandresy teny ianao de mivavaka sy mitady ny tavany fa mandeha verina manota ihany tsy be de ianao angambany fa fotsiny tsisy miaino ianao tsy ianao ny enona ao an-danitra ao fa raha tianao ny enona ao an-danitra ao de miala tam'le ratsy fanao ianao iny nanaovanao farany le teo zany raha androany zany tsika zao anatin'ity fandarany ty nanao ratsy ianao teo mbola manao fotoana am'le olona anaovanao ratsy mihitsy ianao rapitso nefa ny fanirinao tonga manaraka an'izao fandarana zao mba hivavaka angatabavaka mba hoentina mbavaka satria tadidio fa mba raisitsika zany ty fandarantsika ty ohatran'ny tempolony Solomona ka raha tonga etinao aneritena hivavaka de andao hitady ny tavan'Andriamanitra de miala amy ratsy fanao fa ho hitanao rapitso de rapitso ihany anomboka hita valim-bavaka ianao fa maninona ianao tsy mety mahita valim-bavaka ozy anao hoe 5 taona zay nivavahako so de misy adininao amreo indrindrindrindry so de tsy niala tamy ratsy fanao ianao fa raha miala amy ratsy fanao ianao mivavaka sy mitady ny tavan'Andriamanitra ianao manisy teny ianao za miteny anao fa tsy mandainga io Andriamanitra io miteny fa tena ieno ary rehefa mieno izy de tena ieno sitraniny ny aretinao de tena sitraniny ataony milatsaka ny orana satria mahitany ianao tena ho ataony zany fa ianao nge tsy mety miala amy ratsy fanao tsy Andriamanitra zany ny diso fa ianao ndao hiala amy ratsy fanao de hivavaka sy hitady ny tavan'Andriamanitra andao aneritena andao aneritena ireo zavatra rehetrarehetra ireo dingana ilaitsika lehibe loatra ngery ambany zany azo valim-bavaka zany mamy nge zany azo valim-bavaka zany ko raha reo hoe mba angatan'Andriamanitra firy ny zavatra nangatahany Solomona ny lista lava nge zavatra de raha mba misy an'izao mota ohatry zao de raha zao manao azy de efa mety tsy tongany amy tempolo misy mba manatrika fotsiny hozy Jehovah tsy maninona ataoko zay rety fotsiny nangatahako manery tena mivavaka sy mitady ny tavako de miala amy ratsy fanao manery tena mivavaka mitady ny tavako miala amy ratsy fanao zavatra efatra takano rehetrarehetra ao fa rehefa zay ny vita hozy Jehovah de ieno azy aman-danitra de amela ny elony de asitrana ny taniny halleloia ary zao izy Jehovah de hiratra amy masoko hiratra zany nge masony Jehovah raha minaka mijery anao izy ianao miratra amy masony Jehovah zany jereny daholo zay marary anao jereny daholo zay banga amy fiainanao jereny daholo zay tsy mety aminao ary ienona anao ny vavaka ary ny sofiko ieno ny vavaka na de ny bitsibitsika ao misy fotoana efa tsy mahavita amy teny tsony ny fonao sisa amy teny hoe Jehovah mpavony Jehovah moa jereo moa halleloia hozy Jehovah ieniko hiratra ny masoko ny sofikenanao amty fitoerany fa efa nofidiko sy no amasiniko ity trano ty mba hitoeran'ny anarako mandrakizay ary ny masoko sy ny foko de ho mandrakireo sady ijery Andriamanitra no ny fony ao amy fitiavana be ho tahin'ny tompany atsika rehetrarehetra matoky sy mino fa vorenao zay afatra zay raha misy halleloia misy aminareo ve maniry izara fahatsapana efa lasarasa ihany ny fotoanantsika ve nara-potoana tsara piary ny kantoko radio kiradio mino fa vorainao zay afatra zay
iny ny etsonao rado akiradio raha ohatra anao maniry izara fahatsapana eto moa dia mizara fahatsapana miantso ianao dia mizara ny zavatra nahakasika anao tao anatin'ny zay fotoana nresahako zay Alleluia. Nasory aloha efa misy tafiditra ao fa nasoasitsika sary zao anao zy nareo lafa sina sary ho voninahitra Andriamanitra. Alleluia. Eny ary raha latojo tahiny tompo ianao inona ary ny azonao zarena androany inona ny nakasika anao tamin'ity androany ity anao ny fitenenana. Jesosy taolontsika rehetra dia mankasitraka anareo mianadata amin'ny toriteny kasitraka koa pastera na amin'ny fitenenana tena zasa nakakasika anazy hoe resaka fanetretena dia hoe Andriamanitra koa afaka mampiasa olona rehetra mantsy zay tena ilayntsika fanetretena. Ohatra rahita amin'izany tena ngeza be tena nakasika anazy hoe ilay olona tsy nahay nanoratra teo sady tsy mahay mamaky teny fa nefa misy osotran'Andriamanitra be ary ampiasan'Andriamanitra ary manao délivrance indrepa fotsiny tonga dia tsy antsika intsony izay andro fity amin'ny alina tsy fanaratsy nampitahotra intsony nitsoka ny tevolony olona sady tsy mahay mamaky teny tsy mahay manoratra dia tena mahakasika hoe rehefa tena mahay manetry tena Andriamanitra tena mampiasa dia na tsy mahay inona ary ianao dia Andriamanitra miasa hoe mahakasika be ilay izy. Jesosy taholy. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao raha latojo dia tahin'ny tompo sotra amin'ny fizarana fahatsapana dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo dia Jesosy fianay amaly fity hanositra anao hatrany hatrany. Isika mbola piditra olona hafa vaovao indray izara fahatsapana manaraka. Alleluia. Dao ary ampandrosotsika raha nambavitsika $100 inona ary ny azonao zaraina androany $100 anao ny fitenenana. Teny Jesosy pastera dia teny Jesosy tsika rehetrarehetra mankasitraka amin'ny fitenenana ary mankasitraka anareo mianadahako tamin'ny toriteny fa tena nampianatra be ny tena nakasika androany momba ny fanetrentena tena hoe zava-dehibe ao anatrehan'Andriamanitra ny fahaizana manetry tena mialohany eo amin'ny Andriamanitra izay mialoha lalana izay hoe fanetrentena manetry tena fa tsy mirehareha hoe antegna fa tena hoe mila manetry tena eo anatrehan'Andriamanitra. Zay ny tena nakasika satria ny olona rehetra tao anatin'ny baiboly na omby tamin'ny fanan'Andriamanitra dia ny olona mahay manetry tena dia nganeo any mba samby manetry tena antsika rehetra mankasitraka pastera. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao ranabavy $100 tao anatin'izay fizarana fahatsapana zay. Andriamanitra manakireo pasoavana ane hamaly fity anao dia mitomboza dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ranabavy $100. Nao mapiditra olona hafa indray tsika izara fahatsapana dia enohirintsika orinan'izany dia amaraparana ny fotoana. Alleluia. Nao ary mentsika fitenenana ranabavitsika Ingdina Rodriguez inona ary ny azonao zaraina androany anao ny fitenenana. Mankasitraka indrindra pastera na fitenenana dia manao vitatsika rehetra dia mankasitraka anareo mianadakoa tamin'ny finandry pahery be dia na ny zavatra tena nakasika be anazy zany dia teny rahavavy rodina koa hoe taloha izany ohatrany dereraka dia tsy lasa kamo vavaka fa rehefa tena atao anatiny fanetentena fitiavan'Andriamanitra dia nareraka be na firy alina vao matory dia mandohalika izy tena hoe fanetentena lehibe zany dia manaraka an'izay ilay hoe Andriamanitra tsy hoe rehefa mikikika amin'ny vavaka tomany dia renon'Andriamanitra vavaka daholo fa mila mihety aloha ilay fanetentena zany tena zava-dehibe taken'Andriamanitra voalohany tenana raha itehirosa amin'ny ara-panahy tonga indrindra ny amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra zany dia mila tena hoe manety tena fa izay zava-dehibe dia tsy ilaina ao amin'ny asan'Andriamanitra ny diplomasia ny firazanana fa ianao mila hoe manetry hoe ataonao tsinotsinona zany maha ianao anao Davida ara-mpanjaka tena hoe nampanjaka anazy tamin'ny fotoana ny natongavany fiara-fanekena dia
tena hoe nahitra fa manandratra an'Andriamanitra izy dia ohatr'izay koa tsika izany fa ny ity tena ny zava-dehibe. Izay tena nahakasika pastera Tahiry Jesosy sy hoan Jesosy ny voninahitra. Amen. Halleluia. Mankasitraka indrindranao ihany koa tao anatin'izay fizarana fahatsapana ranabavy Rodriguez dia Andriamanitra manaiky pasoavana amaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany isika tsirairay avy. Inona moa mampionona le hira le nitenenana mampionona teo mba ho ataontsika ilay hira teo. Inona moa ny titran'le hira mba razonao verena soratana eo Ordialo le izy fa le titra tsy tadidiko. Inona moa? Aza manary toky. Aza manary toky hitako ato le izy. Ary io nataontsika ho voninahitran'Andriamanitra. Halleluia. Dia aorianany hoe hivavakantsika dia hivavaka ho an'ny firenena dia amarana ny fotoana avy hatrany dia tahian'ny tompo daholo isika mianakavy. Mino finaritra daholo ary isika rehetrarehetra sotra mampionana ny olitra ny hira. Halleluia. Amen. Dawari. Aza manary toky. Aza manary toky. Maftanso fiaina mizao Atamizawa Tumula miadi fona Zere yechata Oyiku zava pona Efaela Angaba uyama Yere taku Maftanso fiaina mizao Atamizawa Tumula miadi fona Zere yechata Oyiku zava pona Asamanai tukami Sofia Isau Lete sosane Tomula tiana Iziko Etima la tiona Anka fize Tiawize Aisimula tiana Wajaniza Kachamiliza Asamanari tukiami Nisafia na nisau Naite sosane Tomula tiana Iziko Etima la tiona Anka fize Tiawize Aisimula tiana Kachamiliza Kachamiliza Malatu Ishani Falasishani Fati Susani Elani Lasani
Suya, Deu Malikanau, Baumeku, Usava Marisua, Manatuku, Izani Wala Zizani, Batu Susani, Lamlazawe. Suya, Deu Malikanau, Baumeku, Usava Marisua. Asamana Kami Sofia Nisa Ate Sosane Kamula Diana Isiko Etimana Dimana Anka Fizise Diavise Kaisimula Diana Achamisa Achamisa Asamana Yami Safiana Nisa Life is so sunny Kamula Diana Easy go Let's see Dimana Anka Fizise Diavise Kaisimula Diana Achamisa 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 Amen, Jesosy. Misaotranao zay Jesosy malala ny amin'ny fitiavanao anay. Abrite les larmes pour vous permettre. Tena tsy mankalaza ary manome voninahitra anaranao zay tompo ao fa tsara ianao Andriamanitra. Misaotranao zay amin'ny fahatanteran'ny fotoana teto androany. Misaotranao satria tena notahinao ny fotoana teto Jesosy any. Tsy tapaka ny fandaharana fa dia nomenao ny connexion tsy tapaka izay androany narovanao tsy tapaka ny connexion voninahitra ny eo anao Jesosy malala dia raha ina mandrakizay ny anaranao. Ankehitriny dia tonga ny fotoana hanomezanay voninahitra ny anaranao ary lazanay hoe mbola voninao tonga eto indray zay Jesosy rapitso hanome voninahitra anao satria tsapanay izany fahasoavana raisinay maheno ny teninao maheno ny hafatrao mialohan'ny andehanana hiatory Andriamanitra. Koa dia io izany teny izany mba tsisy ho very maina mba tsisy ho latsaka an-dalana fa tena hoe aniry avany any anatin'ny fonay amoa avy zato eny arivo tsy manapatapelina Jesosy malala. Dia raha laza saotra ho anao ny amin'ny ho avy rehetra apetraka eo am-piaratananao ary hita io izay rehetrarehetra mba handray an'izany fahasoavana sy valim-bavaka izany mba ho enonao vavaka amin'ny zavatra rehetra izay angatahana. Taio meo hery tario lalana anao ny sitraponao ay aneritry tena hivavaka sy hitady ny tavanao ary hiala amin'ny ratsy fanao. Saotra Jehovah. Halleluia. Amen. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena. Andao mpandrotsiana na baptisia Côte d'Aléonie hivavaka ho an'ny firenena. Kasirika pasterana amin'ny firenena mbola hiarivavaka tsika. Andriamanitra reny tsara indrindra sotranao zay Jehovah Andriamanitra midera mankalazo manome voninahitra Jehovah. Sotranao Jesosy malalo tamin'ny fitanterahana fotoana ny androany Jesosy malalo tsy tamin'ny miaina ny tanjakezany Jehovah tamin'ny fitiavanao sy ny famindrampinao Jehovah Andriamanitra. Sotranao koa Jesosy malalo tamin'ny teny izay ndesin'ny mpanomponao Jesosy malalo nampahiry anay Jesosy malalo ary nakasiky anay tsirairay avy Jesosy malalo na aiza Jehovah Andriamanitra ny toerana izay ny enonay izao vavaka zao Jesosy malalo okany tsy velovelomainy Jesosy malalo fitoetram-ponay tsirairay avy Jesosy malalo arakehitriny Jesosy malalo ampianaro izay tsirairay avy izay nanatriketo sy mbola anatriky aneriky izao vavaka zao Jesosy malalo
ahay anetry tena Jesosy malalo tahaka ny Davida Jehovah Lemanitro. Ankehitriny Jesosy malalo ary naiza ny toerana misy anay tsirairay avy Jesosy malalo mba sanandray teny izay taminao Jesosy malalo. Ary ampianariko izay Jehovah Andriamanitro hiala amin'ny ratsy fanao Jesosy izay tsy araka ny sitraponao Jesosy malalo fa ahay anetry tena Jesosy malalo. Ary sotranao Jesosy malalo tamin'ny fotoana izay mbo tsy tapatapoka ny fandarana anay Jesosy malalo amin'ny ara-pirovanao sy ny fitiavanao amin'ny Jesosy malalo tamin'ny connexion anay sy ny fotoana anay teto Jehovah Andriamanitro. Misotranao Jesosy malalo tamin'ny fotoana rehetrarehetra Jesosy malalo dia ankehitriny Jesosy malalo ahay anetry tena izay Jehovah Andriamanitro. Ary anao Jehovah Andriamanitro ny heno fitarenanay sy fangatahanay Jehovah Andriamanitro ary amaliny vavaka izay samotra anay tsirairay avy Jehovah Andriamanitro. Ankehitriny Tompo mbola mitondram-bahoaka ny firenenanay Jesosy malalo tsisy miankina aminao ny firenenanay Jehovah Andriamanitro. Mbola agnatin'izany fahotana izany Jesosy malalo ary hiala amin'ny ratsy fanao izy ireto Jehovah Andriamanitro. Any mpitondra firenena ao ny mpitondra fivavahana Jesosy malalo anao ny ahay anetry tena sy ampanalizy amin'ny ratsy tsy fanaraka izay sitraponao Jehovah Andriamanitro hiala amin'ny ratsy fanao Jehovah Andriamanitro. Ankehitriny Jesosy malalo raha isaraketo izay Jesosy malalo izay misaraketo ny fanatrehanao tsy misaraka aminay Jehovah Andriamanitro. Misaotra re misaotra fanahy masonao. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao rana vavaka Daléonita anatin'izay vavaka fanomboana izay nentina vavaka ao amin'ny firenena izay. Zava-dehibe ny vavaka ao amin'ny firenena. Tahiny tompontsika rehetrarehetra tapitra ny fandarantsika. Rabolosika amin'ny ran'anitra Jesosy tahiny tompo firenena soamatsara tsika dia entintsika raha-pitso alina tahaka izao amin'ny sivira sasany alina. Mandrapatonga izany nefa dia afaka mihaino natrany ny onjam-peo akiradio anao izay hitanao amin'ny akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com izay mandeha andao aman'alina misy ohatsintsika ny adiny 3 amin'ny 1 amin'ny 7 maraina amin'ny 1 amin'ny 7 amin'ny folo alina. Samety tahiny tompo daholo mahay rezy daholo misaotra anao nanatra ny anao farany ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Halleluia. Amen. Misaotra anareo rehetra mpandray anjara teto androany ranabavy Pagesy, ranabavy Rodina ary ranabavy Kodaly eo ny tahiny Jesosy daholo.